miarabantsika amin'ny anaran'ny jesosy fanentanana sy fampatsiahivana foy ho antsika rehetra mpino mpiaramiasa mpiandraikitra rehetra ato amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko manerana ny Madagasikara. Azadonoina fa ny alatsinainy fahavatra ambin'ny folon'ny volana aogositra mitoy ny talata ny alarobia ary ny lakamisy sy ny zoma fahavalo ambin'ny folon'ny volana aogositra no fanatanterantsika ny congrès international zay ho tontosaina eto amin'ny temple de la foi eto bypass. No zany dia ampatsahivina foana itsika mpiandraikitra rehetra, ny pasteur, ny loolona, ny diakona, ny mpiandry, itsika intercesseur, ny pidera, ny caméraman, hatramin'ny reo groupe d'accueil na zay andraikitra ao ato amin'ny mahakasika ny trano fivavahana vaon'ny oloko, na ato amin'ny radio, na ato amin'ny télé, ny teknisianina rehetra, na dia hatramin'ny mpamafa trano sy zay rehetra manana ndraikitra na ihany koa tsy manana ndraikitra fa hoe mpandray fanasan'ny tompo ianao na mpino, dia entanina ho tonga mandritra ny 5 andro manomboka ny 14, 15, 16, 17 ary mifarana ny 18 zoma io congrès international io. Ny 19 zany hoe ny fahasivy ambin'ny folon'ny volana moa araka ny efa fantatsika dia eto amin'ny Coliseum no anatanterantsika ny fankalazana ny faharoapolo taona ny trano fivavahana vaon'ny oloko, ary ny alahady kosa faharoapolon'ny volana dia fandraisana ny ositra avy amin'Andriamanitra etsy amin'ny temple de la foi etsy bypass. Zay ny fampatsahivana fo fa dia samy mifampilaza na itsika eto Antananarivo na itsika aty amin'ny faritra iray manontolo. Tain'Andriamanitra mahereza tompoko.